Tonga soa amin'ny larana fahazato ny fandarina zamalaza isika tokolasy topovavy. Ity fandarina zamalaza ity dia nanomboka nandeha teto amin'ny fahitalavitry ny MBS sy ny radio tamin'ny faha-efatra ambin'ny folo ny volana marsa tamin'ity taona 2024 ity. Novokarina izany mba ahafahana maka lohahevitra iray na roa izay heverina fa ao anatin'ny vaovao misongadina ka malaza ho an'ny eto Madagasikara na mety ho maneran-tany na amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka mahakasika any Madagasikara. Ary tsy tsitsiana fitenenana ny fomba famoahana ny hevitry ny fandalinana sy ny fanadihadiana ao anatin'izany fandarina izany. Ary ny hanomezana an'ireo hafatra izay ahafahana ho isika mitondra fandaminana vaovao izay heverina ihany koa fa tokony hanitsiana ny lalany izay tompona andraikitra voakasika izany na mpitondra fanjakana io na hivelany fitondrana ny fanjakana kanefa misy izay fitantanana miopefy sy amin'ny tsy tokony ho izy izay eo amin'ny sehatra rehetra izay isin'izany. Koa ny fandarana raha tojo amin'ny larana fahazato ankehitriny de verina fa nandritry ny fotoana sy volana ary nandritry ny andro marobe izay nisiny saika ho isan'andro ny latsinainy ka hatramin'ny zoma dia ahafahany rehetra nanovo hevitra ary nahafahany rehetra nahafantatra ny zava-misy saika ho isan'andro teto amin'ny firenena. Ho an'izany indrindra dia nanokana izahay namitina an'ireo FDB izay nitondra tantara ary nakatoerana lehibe nanodidina ny raharaham-pirenena nandritra n'izay volana vitsivitsy nandehana ny fandarina izay. Arahantsika famitinana izay fandraiketana ny rakitsary ho averina amintsika izany. Fa mbola miandry mpitondra fanjakana ihany koa amin'ny farany herinandro ary hitsidika amin'ny herinandro ambony io ny amin'ny fiakarana tsy azo idivirana eo amin'ny vidin'ny solika. Ka nanezaka nanaritsarina izany ary ny teo anivon'ny fiadinan'ny repoblika tamin'ny alalan'ny mpitondra teniny filoha sy ny tompon'andraikitry ny serasera ny amin'ny tsy hatahorana ny solika eto Madagasikara ary manana tahiry amin'izany malagasy dia fantatra zany fa hiakatra ny vidin-tsolika. Mifandray avokoa na ny tahirin-tsolika na ny vidin-tsolika. Ka ny fiakaran'ny vidin-tsolika dia hitarika lafin-javatra maro hiakaran'ny vidim-piainana akoatra ny fiakaran'ny vidim-piainana izay efa mitoetra amin'izao fotoana izao. Mbola asa miandry ny mpitondra fanjakana zany ary tsy mora ny andamina amin'izany na ho an'ny sehatry ny fitaterana na ho an'ny vidin-javatra na amin'ny alalan'ireo kojakoja izay ilainy rehetra izay mety tsy fampiasa andavanandro kanefa miankina betsaka amin'ny vidin-tsolika izany rehetrarehetra izany. Indrindra moa ny amin'ny resaka herinaratra jiro sy rano raha ohatra ka tsy maintsy isy ny fiakaran'ny vidin-tsolika dia hanamboatra ny saran'ny vidin'ny herinaratra ve ny orinasa jirama. Fa nampiavaka ny andro nomaly dia ny famoahana antotanisa teo anivon'ny Reporters sans frontières izay mametraka ny classement mondial ho an'izay afahafahan'ny asa fanao gazety sy ny mpanao gazety izay. Raha ho an'ny Madagasikara manokana dia laharana fahavalo amin'ny sivifolo amin'ny firenena 20% i Madagasikara. Raha raisina tamin'ny taona 2024 dia niemitra 1.7 tsika satria laharana fahafito amin'ny 10 no nisy amin'ny Madagasikara. Zay laharana fahafito amin'ny 10 nisy amin'ny Madagasikara izay dia mba niveriny rehetra fa afaka hanonotra amin'ny tsy mety ny mpitondra fanjakana ka hampanjaka n'izany endriky ny fahalalahana izany satria izany raha teo ny ambarany lalam-pandrenina 1.7, 1.10, 1.12. Ary raha miresaka fahalalahana ombenombeny sika efa netika teto amin'ny fandarana zany dia tsy maintsy mifandray tanteraka amin'ny zo ahazo vaovao na droit à l'information zany resantsika izany. Fanipaka ireo na matetika mifandray ihany koa eo misehatra hanatotosany ny fanjakana izany asan'izany. Fa raha ity sehatra ity ny resantsika eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety iray manontolo dia tsy karitry ny rehetra zany raha ty endriky ny filaharana taona 2024 navoaka ny RSF na ny Reporters sans frontières ity fa tena matroka tokoa ary miemitra misy a Madagasikara. Maro dia maro
reo endri-javatra zay nahabe resaka teto amin'ny firenena am'ireo fananganana sy ireo fanitarana foto-drafitrasa zay ataony ny fitondram-panjakana ka reo trangan-javatra reo no nahasarika anay hitondra ny fandalinana am'izao alina izao araky ny loha hevitra hifanaraka am'izay satria lasa fananganana foto-drafitrasa miorina eo ambony ny ala elo ny olona sy ny ranomaso no misy am'izao fotoana izao ka navita ary izy ireny dia mipetraka eo fotsiny ihany fa mbola tsisy nininona azo atao aminy ary navita ary izy ireny dia mbola betsaka ny adevitra zay hilana na hitondrana fanamarena avy amin'ny tondram-panjakana ny amin'ny tokony hametrahana azy sy ahafahana manao ny lasa ao anatin'izany foto-drafitrasa izany. Inona ny tiantsika resahantsika izany satria anisan'ny nabe adevitra ohatra teto amin'ny firenena ny mikasika ny fananganana lay Colisée teny amin'ny faritry ny rovan'ny Manjakamiadana. Betsaka nefa naneho hevitra ary ny laza ny amin'ny hoe tsy mety eo amin'ny lafin'ny sotoavina sy ny asina ny ametrahana an'izany Colisée zany satria vanim-potoana sy tantara roa samy manana na izy azy ary tsy misy ifandraisan'ny akory izany Colisée sy ny rovan'ny Manjakamiadana. Ao anatin'izany adevitra izany no nanatsoahana resaka maro samihafa ka nampiakatra ny adevitra ho tonga teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena araky ny namoahany gazety Le Monde azy zay nahazo faka izany ary samy nitaraina nyreo malagasy monina ny ampitan-dranomasina ny amin'ny teny hoe raha vao io Colisée io fa manimbazimba ny rova ary manary asina ny firenena iray manontolo fa tsy vita hatramin'ny faneho-kevitra teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany fa ny tato anatiny moa dia nitabataba ary anisan'ny nampiaka-peo mihitsiny ary navita nanao fandarina manokana ny professeur Ranjeva tamin'izany fotoana andro zany nilaza ny amin'ny fototry ny tantaraka hahafahana mametraka toerana na manangana lapa tahaka ireny rehefa misy fanapahan-kevitra raisiny ka ny mpanjaka ihany no afaka manao izany. Fanjava misy momba izany Colisée zany de maka ny endriky ny fanjanahantany raha ny fanazavana zay no tanteriny professeur Ranjeva tao anatin'ny fandarina manokana momba ny Colisée io fa tsy mifanalavitra am'izay fa efa lasa lavidavitra kokoa araky ny nambarantsika teo ny amin'ny hoe vanim-potoana ny fandona ny resaka Colisée sy ny rova Manjakamiadana. Mazava zany fa mbola adevitra tsy vita ary ny antenimieran'ny olobe eto Madagasikara raha teo AOM dia nametraka taratasy teny anivon'ny fitsarana ary nilaza fa tsy anaiky momba io Colisée io ary ireo fikambanana maro samihafa sy ireo razan'andriana samihafa ary ireo mitazona ny asom-piandrianana manerina Madagasikara marobe de efa samy nanameloka ny fametrahany ity Colisée ity. Mbola mitantara amin'ity zany ary tsy ho vita moramora ny adevitra momba ity Colisée eny amin'ny rova ity. Ny antoko tiako Madagasikara zay novaliany ireo antoko politika sy ireo olon-tsotra, ireo mpikatroka ary ireo mpakafy ny antoko sy ny filompanorina zany antoko izany tamin'ny sabotsy teo ka tonga maro teny amin'ny kianjany Magro Beorika ireo nambarako teo ireo. Zava-dehibe ho an'ny fiainan'ny antoko ny fahatratrarana ny 20 taona ary antoko miorina ao anatin'izany taona 20 zany kanefa mbola mijoro tsara na de tsy eo amin'ny fitondrana ary fa manana an'ireo olom-boafidy amin'ny alalan'ny solombavam-bahoaka ny ben'ny tanàna, ny mpanolontsaina munisipaly, ny mpanolontsaina kominaly de azo lasaina fa atoko miaina sy matanjaka zany indrindra moa ka lohany eo amin'ny hendriky ny fanoherana amin'izao fotoana izao ka tsy mitsahatra maneho hevitra miaro ary mitondra an'izany hevi-bahoaka manoloana ny fomba fitantanana ny fitondram-panjakana ny firenena izany. Hafatra lehibe no nentin'ny Filomarika Ravalomanana tamin'ny sabotsy 2 volana Jolay teo. Hafatra lehibe ny amin'ny fasahiana manoloana ny lalan-tsarotra zay diavina. Io fasahiana io tokoa no anisan'ny fanohitra nentin'ireo taolo teo aloha, nentin'ireo ray aman-dreny nanao politika zay nanoherana an'ireo mpanjanatany teto Madagasikara
fa zany fasahiny zany ihany koa no naseho amin'ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny zotram-piainany ara-politika. Ka endri-javatra roa no nitondrany ohatra tamin'izany, de ny fasahiny naka andraikitra tamin'ny roa sy roa arivo ho an'ny firenena sy ny fasahina niverena ny teto Madagasikara taoriny ny fanonganam-panjakana ny 7 zay fasahina roa lehibe zay no natsipo ny filoha Marc Ravalomanana ho voaray ny vahoaka malagasy fa namafy aza ny lalana diavina ary natoinona setra zay lalovana dia rehefa de afaka manova zavatra zany ho anatsarana ny fiainan'ny isam-batan'olona sy ny fiainan'ny firenena. Satria tokoa zao trangan-javatra misy eto Madagasikara zao de miantso izany fasahina zany. Ny fasahina raha raisitsika tany amin'ireo firenena hafa no nahafahan'izy ireo nanao revolution. Zany endriky ny fasahina zany dia ahafahana manova zavatra amin'ny fitantanana ny firenena. Ka raha misy ny tsy fandehanan'ny raharaha amin'izao fotoana izao de mila fasahina ny fijoroana ahafahana manova, ahafahana manapaka, ahafahana ihany koa mametraka amin'ny tokony izy ny toerana misy amin'ny firenena fa tsy amin'izao fahampitehana tsy tanono zay hoentiny reto mpitondra manao rapa-dango ny harena sy ny fiainan'ny vahoaka reto. Izay fasahina zay dia efa napetraky ny Ntaolo malagasy tao anatin'le hoe kagamary tsy vakin'amboa zay mitambatra vato, zay misaraka fasika. Zay fasahina zay de efa tsinjon'ny Ntaolo malagasy ao anatin'ny fiombonana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra zany. Ka rehefa misy ny hevitra iombonana de mila fasahina no manapa-kevitra amin'izany hevitra iombonana zany, hevitra iombonana hanarina firenena ary tsy hanaikitra intsony ny zioga sy ny tsindry azo lena. Zany ny endriky ny fasahina takina sy tadiavina amin'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Eo amin'ilay hoe solon-tenam-panjakana sy lay solon-tena amin'ny fanjakana zay nitendren'ny fanjakana ka tsy manana ratsana fanapahan-kevitra organe délibérant amin'ny alalan'ity gouvernoura ty no miteraka olana be amin'izao fotoana izao. Refondation ana système mihitsy araky ny ambarany mpahay tokarena, araky ny ambarany mpandinika fiarahamonina, araky ny ambarany fiarahamonim-pirenena no tokony atao satria manitsaka ny andraikitry ny lehibe ny faritra. Ny gouvernoura raha teo dia tahaky ny filoham-pirenena kely eny anivon'ny faritra eny ary andrasan'ny filohan'ny repoblika zay mety ho redevabilité amin'ny andraikitra nanendreny azy sy am'ireo fampanantenana marobe nandritra ny fifidianana zay nitanterahana tamin'ny 2024. Araka zany tsy maintsy mitodika makany amin'ny mpanendry azy ny gouvernoura am'ireo asa rehetra ataony. Tsy voafaritra ary mikorotana andraikitra araka zany. Ny eny anivon'izay CDD ny resantsika izay, resaka dysfonctionnement zany. Ny iray de napetraka ho solon-tenam-panjakana hanatanteraka ny andraiki-panjakana mifanaraka indrindra am'ireo lalàna. Fa ny faharoa ihany koa dia mametraka mazava ny hoe baiko politika no tendrena mpanao politika lay gouvernoura ka tsy maintsy manaraka an'izay baiko politika izay. Araka zany mission politika no tanterahany amin'ny fitantanana amin'izay gouvernoura izany. Hany ka nisehoana olana ny tany Boeny, Analanjorofo, Analamanga, Melaky, Aloatra Mangoro, Bongolava. Satria mievo tena ho patron kely any anivon'ny faritra ny gouvernoura ka manao zay tiany atao amin'ny fanjakazakana ny fahefana eo an-tanana. Tsy misy rafitra mpanara-maso raha teo araky ny voalazany lalam-panenina ny gouvernoura raha ny tokony ho izy raha toka lehibe ny faritra de misy lay rantsana fanapahan-kevitra na fakan-kevitra. Tsy misy an'izany nefa fa dia manao zay taniny kibony manararoatra eto mibanga amin'ny alina, tsy misy an'izany ratsana voatondro ny lalàna izany. Kitotom-pitantanana araka zany no misy eny anivon'ny rafitra arak'izay nambarantsika izay. Mangony fotsiny araky ny ambarantsika matetitetika ny amin'ny hoe misy patron politika manendry ireny gouverneur reny ka ny patron politikany no enony teny. Vokatr'izany dia miseho ny tsy fanjariana ara-pitantanana ary lasa misy ady-pahefana miseho amina kitoatoam-pitantanana eny anivon'ny faritra samihafa. Tsy mahagaga araka zany raha miseho ny olana arak'izay ahitantsika azy
any amin'ny faritra Bongolava. Akoatran'le hoe tsy mahay mitantana, misy fanodikodonana volam-panjakana, misy marché fictif, misy ihany koa ireo fanomezana zay natolotra kanefa tsy mahafa-po ny vahoaka toy izay nitranga tany Analanjorofo. Arak'izany dia mbola mijoro hatrany ny fandarina zany malaza hiresaka aminao, hampahafantatra aminao ary hilaza aminao amin'ny fomba fiteny mahitsy, amin'ny fomba fiteny tsy miolakolana ary amin'ny fomba fiteny zakany sofiny rehetra mba handraisana ny hafatra hanitsina ny ity ary ahafahana mandrato fanovozan-kevitra ho an'ny fandaminana vaovao ahafahan'ity Madagasikara ity mivoaka ao anatin'izao fahantrana manempotra sy manimba ny firenena izao. Ny rehetra ho isika no tokony atsaka hevitra sy anovo hevitra eto amin'izany fandarina zany malaza izany, ary tsy natokana ho an'izay rehetra mety tsy mitovy hevitra amin'ny famoahana ny vaovao izany, fa natokana ho an'ireo rehetra zay heverina fa hanana fandinihana lalina sy fanirena hitantana ny firenena ka hanitsy ny diany. Izany no antom-pisitsika ary zany no antony namokarana an'izao fandarina izao. Zany zava-misy, zany malaza makasitraka tompolasy tompo avy ary manantena ny mbola hitohizany zany fandarina zany hatrany ary andraisana izany ampitiavana isan'andro. Makasitraka tompokolahy, makatelina tompoko vavy.